riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miarabantsika rehetra riavana nahatratra ny taona 2024 ity. Araka ny fandinihan'ny mpahay tantara sy haisiarahamonina dia ity taona 2024 ity no taona niady eto amin'izao tontolo izao. Ary efa mitranga izy ankehitriny satria fantatrareo tsara fa ora vitsivitsy zay mba tsy tenako hoe andro anankiray dia nidaroan'ny Amerikana ny tany Venezuela dia nalainy sambo belona tao ny filoham-pireneny. Zany no fijerin'ny olona zany. Ary tao anatin'ny adiny ray izany opération nataon'ny Amerikana zany. Adiny ray fa rehefa Andriamanitra koa riavana ny miasa atsasaka segondra latsaka dia mahavita zavatra lehibe noho ny ataon'ny Amerikana izy. Ny zavatra horaisintsika amin'ny teny ity riavana hifampaherezantsika amin'izao taona vaovao zao. Ny tenin'Andriamanitra hifampaherezantsika dia ny filazantsara ka ny MATIO 7:12 ka ny 4:50 no horaisintsika. Ny 4:50 tiako riavana raha sokafanao zany Baiboly zany. MATIO 7:12 vaky toy izao ny anaran'ny Tompo efa nivakiany mpanompon'Andriamanitra teo. Ary no tonga tany amin'ny taniny izy dia nampianatra ny olona tao amin'ny sinagoga. Ary talanjona ny olona ka nanao hoe avy taiza reny nahazoan'le ity izany fahendrena sy asa lehibe izany. Fanimbazimbanana zany. I Jesosy natao hoe taiza na iza lany io na iza letiany io tena tsy finono zany. Ary zany raha teo moa no tazon'ny Jiosy. Rehefa tonga tany amin'ny tany ny aviny Jesosy dia tsy nohajain'ny olona, tsy ninony io narabirabiany io aza, tsy nekeny mahazanak'Andriamanitra azy. Vokatra zany tsy finoany olona zany dia tsy afaka niasa, tsy afaka nanao asa teo amin'ity tanàny ity. Io ny 9:50 moa zany. Tsy afaka nanao asa teo Jesosy fa tsy maintsy nandeha nikisaka any amin'ny toerana hafa. Riavana malala ao amin'ny Tompo amin'izao taona vaovao zao. Ny tsy finoantsika dia lasa vato misakana hahatonga an'Andriamanitra tsy afaka hiasa eo amin'ny fiainantsika, tsy afaka hiasa eo amin'ny tokantranontsika, tsy afaka hiasa eo amin'ny fiarahamonina misy antsika, tsy afaka hiasa eo amin'ity Madagasikara malalantsika ity. Malaza moa zao ny antsoina hoe refondation. Tsy zay fa hiteny aminao fa tsisy refondation vaniny zany eto raha tsy miorina amin'ny Jesosy Kristy. Zay ihany, zay le izy. Ny ankoatran'izay valifaty no atao eto. Ina riavana ny hafatra tia ny tenin'Andriamanitra ho antsika amin'izao taona 2024 izao. Ny hafatra voalohany riavana mba hitombotsika amin'ny finoana dia izao: mino fa endry Andriamanitra ka manome atsika fahendrena. Minoa fa endry Andriamanitra ka manome atsika inona? Endry Andriamanitra dia manome atsika fahendrena izy. Zay fotsiny aloha no sain'Andriamanitra inonao ry havako. Endry Andriamanitra ka manome anao fahendrena. Ary tena endry tokoa Andriamanitra. Ary ao aminy ny fanahin'ny fahendrena. Ao amin'Andriamanitra ny fanahin'ny fahendrena zany. Ny Joba 2:17 riavana dia milaza an'izany. Ao amin'Andriamanitra no misy ny fahendrena sy ny hery. Izy no manana ny fanoloran-tsaina sy ny fahalalana. Fa raha mamaky isika any amin'ny obolana 2
ka ny andininy fahaenany dia tena aseho mihitsy fa io Andriamanitra io ny manome fahendrena ary avy amin'ny teniny no avian'ny fahalalana sy ny faharanitan-tsaina. Amin'izao antsika miteny izao rehefa dia ampianarina any amin'ny sekoly, isan'ny mampianatra an'izany moa any amin'ny université ny antsoina hoe growth mindset na ny mentalité de croissance, fitombon'ny sain'ny olona. Ahoana tonga ny olona rani-tsaina hahay dia miezaka ny olona dia fahiteny aminao fa ao amin'Andriamanitra no misy ny fahendrena sy ny faranita-tsaina. Ka raha tianana fahalalana sy fahaizana sy ny tezy akory na ny mémoire no andrefesana ny fahalalanao fa ndeha mitodika any amin'i Jesosy Kristy. Fa Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonga nofiny aranonina taminao no manomenao fahalalana. Ary zany no asa ny fanahy masina, ny fanahy masina izay niasa tamin'ny apôstôly tamin'ny fotoan'androny. Tadidina ary mbola miasa amintsika ankehitriny. Ilay fanahy afaka mampianatra anao hanavaka ny tsara sy ny ratsy, ilay fanahy mpampahery, ilay nampianatra ny vahoaka nanatrika fiangonana tamin'izany vanim-potoana izany voalohany. Rehefa nilatsaka ny fanahy masina tao amin'ny mpianatry ny tompo dia nahay na ny ray ny Toriteny tsy mila mpandika teny fa izay nanatrika rehetra teo dia nahazo ny Toriteny amin'ny teny jiosy izay nataondry Petera. Nahazo daholo ny olona vita amin'ny fanahin'Andriamanitra izany, ilay fanahin'ny fanoloran-tsaina, faharanita-tsaina, ilay iaviany ny fahalalana ary izay ilay fahendrena. Ry havana malala, ny fahendrena izay avy any ambony dia voalohany indrindra madio, manaraka izany tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindraham-po sy asa soa, tsy miangatra na mihatsara velatsy. Izany no ambaran'i Jakoba any amin'ny epistily, Jakoba 4:7-7. Hatrany amin'ny fahazazana isika ry havana dia tian'Andriamanitra hitombo fahalalana. Andriamanitra ry havana tsy mila olona dondrona, tsy mila olona maninona Andriamanitra zay, tsy mila olona dondrona Andriamanitra. Ny ao anatin'izay tsika manko raha miteny hoe mahay sy dondrona dia klasy ny ao anatin'izay, sa tsy zay? T4 ianao ny alany ahitra, T2 sa T3 fa tsy zay le izy. Fa idadabe ry ambany vohatra ry tsy manana diplôme fa intelligent, sa tsy marina zany? Satria fantany hoe ho avy ny orana fahalalana zany. Ka isika kristianina, Andriamanitra koa tsy mila kristianina dondrona. Zay nanomeza ny fanahy masina mba hahatonga antsika aninona hitombo amin'ny fahalalana. Ary ilay fahalalana io tsy fahalalana ara-tsaina fotsiny fa ilay faharanitan-tsaina, intelligence. Misy manko ny olona mibotsina be ohatran'io ny lohany, diplôma azo manana dité, intellectuel, fa ny intelligence rehefa saina mampiatra izy tsy hita zay afitsoko. Za zany tsy miresaka mividy diplôma eto, iny efa resaka maloto hafa ndray. Fa ny Andriamanitra rehefa manome anao izy dia intelligence nomeny anao, fahaizanao mampiatra izay ny anaranao sy ny fahalalana no ratovanao, omen'Andriamanitra anao zany. Fahendrena omen'Andriamanitra zany ry havana. Manome saina sy fahendrena antsika eo amin'ny fiainan'Andriamanitra ary hatrany amin'ny fahazazana zany dia efa volavolain'Andriamanitra tsika mba ho endry. Jereo angeny voalaza ny fampaherezan'ny Paoly apôstôly any Timoty zany any amin'ny Timoty 2:7-5 fa hatry ny fony voazaza ianao, 17 taona Timoty no mahazo an'io teny io, fa hatry ny fony voazaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay mampahendry anao amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Raha teo intelligent ianao, soratra masina vakiana sy iainana. Faran'izay tsotra indrindra zao ny ampianariko anareo. Mividiana baiboly amin'ny teny anglisy, misy an'ilay teny gasy dia misy teny frantsay miaraka amin'ny diklô. Dia iny diklô iny
afaka mamaky an'iny ianao dia mahay teny anglisy ianao raha mamaky an'iny foana anao dia mitombo ny vokabulerana ny voambolana inao azontsika atao ihany koa tao zao pastera nampianatra tsianjery andao mba anao fanahy mpianatra tsianjery ka 12 ny isany ao anatin'ny taona dia mba ianaro dika teny samihafa apetrao amin'ny braonao eo ilay mofinaina mandritra ny ray volana dia mba jerijereo isaky niditra brao anao dia mba vakio ny havarany tsy maintsy aninona lay izy tsy maintsy aitsy anjery dia rehefa ho tapitra indray ny taona manao fanahy indray tsika io izany maintsy anjery indrindra soratra masina ao am-piangonana zany nay fifanabiazany zany azo atao zany mba manaova nge fa tsy nanaotra ny tamin'ny heri-taona hoe tononona teto ihany isaky ny fandraisana le soratra masina ny anazy ny aintsy anjery fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izy tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy sady mahatonga anao anana fitady dina ny fahaizanao soratra masina dia mba ampiasao ange hitantsika azy ry havana tsy vitany hoe io soratra masina efa nitezana antsika hatrany amin'ny sekoly Alahady hatrany amin'ny fahazaza fa io soratra masina ihany koa no hanomezan'Andriamanitra atsika saina sy fahendrena ary manome atsika saina sy fahendrena Andriamanitra hoentsika mamakivaky ny fiainana salamy faharoa amby 3:15 ry havana dia miteny an'izany hanome sainanao sy hampianatranao zay lalana tokony alehanao hanolotsainanao ary tsinjo anao no masitro amin'ny taona 422 ry havana zay anisan'ny firaritsoa atsika zany zay zany toriteny amin'izao fandraisany zao hanome sainanao sy hampianatranao zay lalana tokony alehanao tsara vaisany saratsy zay ny izy hanolotsainanao hitsinjo anao no masoko ry sambatritsika io zay ny tian'Andriamanitra tao amintsika 2026 dia mamaly Daniel eto zany Daniel nohatra soratra masina zany dia Daniel atao am-piangonana eritreretintsika dia koana tsy izy fa ozy Daniel ao am-bokin'ny Daniel zany zao tsara nge fisaorana ny Daniel an'Andriamanitra isaorana neny anaran'Andriamanitra tamin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay azy ny fahendrena sy ny hery izy no mandahatra ny andro sy fotoana izy no nanaisotra amin'ny mpanjaka sy nanangana ny mpanjaka izy no nanome fahendrena ho an'ny endry sy fahalalana ho an'izay marani-tsaina Daniel 2:20 sy 1:20 ry havana malala ao amin'ny tompo ny Andriamanitra ivavahantsika dia manome atsika fahalalana manome atsika fahendrena ary tian'Andriamanitra ahay ianao dia andao indray mba hifandray tana amin'io akaiky tsy hoe tian'Andriamanitra ho intelligent ianao ndao aloha tian'Andriamanitra mba ho intelligent dia araisotro hoe le tana amin'io akaiky fa tsy mila dondron'Andriamanitra efa tian'Andriamanitra ho intelligent ianao zay mihitsy tadiavin'Andriamanitra 2026 intelligent dolo ny zanak'Andriamanitra zay le asa amin'ny fanahy masina ry havana endry Andriamanitra dia tian'Andriamanitra ho inona sika ho endrika eo isika dia mba endry dia ny amaranantsika n'le mba fananatra tsika ny aoriandray tena hoe mba endry aleo taona vaovao 2024 mba endry fa ny hevitra faharoa sika raisina amin'ity soratra masina ity ry havana tsy vitany fotsiny hoe endry Andriamanitra ka tianomeanao fahendrena fa ny faharoa miasa Andriamanitra ka maniraka atsika hiasa maninona ao Andriamanitra miasa Andriamanitra ka maniraka atsika hiasa tsy Andriamanitra kamo ny Andriamanitra tsika tsy Andriamanitra kamo izy ary tsy Andriamanitra sarivongana izy ka tsy mihetsika eo tamin'ny taona 720 sy 700 ary avana ambany solotenan'ny tanora Fjkm namonjy ny fivoriany sy vatany Maorisy dia tao amin'ny fiangonana anankiray tao Maorisy misy sarivongana ao amin'ny fiangonana anankiray dia mba mitsidika moa mba toerana malaza io dia akory ny agagaky fa misy sarin'ny Maria eo amin'le ety amin'ny alitara ety
dia ny akibe tongony efa tsy eo tsony fa malama oatra zany le ay zany reto zanaky ny masony Maria le vehivavy sy ny kristiana isaky ny tonga ao dia milelaka le akibe tongotry Maria dia lany le lafiny le olona zany le i Maria mihitsy tsy mihetsika ihany izy fa etsy ihany izy tsy miasa fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra velona dia Andriamanitra mihetsika dia Andriamanitra miasa ary tena miasa izy Joba moa dia tena ary amin'ny Joba 4:30 dia tatsika an'izao soratra masina zao hoe indro Andriamanitra miasa amin'ny heriny mampiseho ny sisany ratany iza ny mba mpampianatra tahaka azy miasa ny Andriamanitsika dia Jesosy koa miteny hoe ny raiko miasa mandraka kehitriny ary za koa manino izy Jesosy miasa zay raha mijanona 5 seconda fotsiny Andriamanitra tsy miasa tsy manome oxygène atsika takininona moa no manjao atsika rehetra ny raiko miasa mandraka kehitriny ary za koa miasa Jaona 5:7 ireo famantarana sy fahagagarana ataon'i Jesosy Kristy dia maneho fa miasa izy ary miasa mikery sy fahefana asa mahagaga nataon'i Jesosy Kristy zany ravina saingy raha mamaky an'ity Matio 7:20 isika ny ao aloha rehetrarehetra ao nanao fanoarana izy niasa izy nanasitrana izy fa tsy nety resy lahatra amin'izany reto jiosy reto tsy misy be marenina mihoatra ny olona tsy te andre ary tsy misy jamba mihoatra ny olona tsy te na dia midiridiry zao izy efa fotsy io lamby io ny anazy mbola bleu marine ihany eo zay ihany ny azy misy olo loatra zany ry avana zay moa zany le manana mentalité fixe efa io ny azy dia io zay ihany ny azy ny fatana dia lasa fanatika sy ny sisa tsy malaza tsy miahy ny hevitry ny hafa mihitsy ny anazy zao ny ahy dia io ihany ny ahy io ny ahy io no mahizao ahy zany tsy fanetretena mihitsy zany fa ireo famantarana sy fahagagana maro nataon'ny tompo reo anie nanasitrana marary izy namoaka deminy izy sy ny sisa nampitombo ny mofo dimy sy azan-drandro ry zalahy mihinana n'le mofo mihitsy nefa izy tsy mino akory izy anie mihinana fa tsy mino e raharaha fa ampiangorana koa impiry moa no toriana ny fitsanganana amin'ny maty fa mbola misy matahotra ny ho faty any azy ho maty tsy ho mbola teo vely pastera koa zay tsy midika hoe za mitomany a rehefa misy maty tomany mihitsy na asiana zigy ary natazana ny ranomasina tsy dia problema loatra tomany fa zao aza very fanantenana fa ny fahagagana faratapony ny fototry ny fahagagana ny tena marina moa famantarana ny fototry ny famantarana lehibe nataon'i Jesosy Kristy ane anaporofony amin'izao eto amin'izao tontolo izao ny heriny sy ny hoe miasa izy dia noho izy nitsangana tamin'ny maty ary anangana antsika amin'ny maty ny Andriamanitsika dia miasa rehefa lahady maninona hoe ny Andriamanitsika fa tsy misy filazana mihitsy eo amin'ny Baiboly hoe tsy miasa rehefa lahady fa mpianaran-diso zany zany ivelona fa moramora zany mitsangana amin'ny maty zany mitsangana enao mavita zareo itsangana eto marary renao bataina fa vitan'i Jesosy nitsangana amin'ny maty asa zany ry avana ary asa mahagaga nataon'Andriamanitra zany dia zareo tsara fisaky ny alahady Jesosy dia maninona miasa tsangana amin'ny maty izy andro inona lady nandrotsaka ny fanahy masina izy andro kiza manao nao mindana miesony mindana manao repos lahady raha dekona tsy tsemboka anao amin'ny alahady mandinia tena zay ne mahatonga anareo dekonireo hoe manisa rakitra amin'ny ray sasiny ary nareo vady aman-jana andreo zakivy mampahery anareo zay le izy reto tsy maintsy maninona ary zay ny mahatoatsika hoe liturjia ndika ny liturjia mantsy a
dia fanompoam-bahoaka an'Andriamanitra. Ka rehefa lahady tsika manao liturjia dia manompotsika lahady, fa tsy maninona latsinainy ianao afaka tsy miasa, talata ianao afaka maninona koa tsy miasa, sabotsy ianao afaka manao congé, amin'iny ianao vao mampiditra congé. Fa rehefa lahady ny asantsika tombokontsika amin'ny fiderana sy fanompoana an'Andriamanitra. Nareo atsangan'ny pastera sy ny pastera mipetraka io ane asa tonga ampiasa nareo mitsangana tsangana misy ka miasa mitsy petra tsangana petra asaina miasa nareo dia mampahery amin'ny asa sain'ny tompo tanterahantsika satria Andriamanitra maninona miasa Andriamanitra. Ary zareo tsara nge raha fitiantsika rehefa ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra, indro izany Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko va. Jeremia 2:7-20. Tsy nifampiresaka zay sy ny sekreteran'ny Fjkm fa io moa nampiasainy teo. Fa zay mihitsy le izy hoe miasa isika, dia inavy ary ilay asa nataon'Andriamanitra. Ny voalohany indrindra ny asa faharina, voalaza ny Genesis 2:1-2 dia asan'Andriamanitra. Fandao ange vakitsika ny Isaia 2:7-7, tsenjerintsika tamin'ity volany ity. Isaia 2:7-7 apetrao braonao atao avy amin'ny ordinatera tsara tare, da apetrao na ohatrany fandrinanao eo ataovy ao iry avaka mba hinarana tsy enjery. Dao vakitsika ary le Isaia 2:7-7, tsy efa tsy enjery ve? Ao ary vakina ary any Isaia 2:7-2, izao no lazainy Jehovah zay nanavitra anao sady namorona anao hatrany amboaka. Izao ny Jehovah zay manao ny zavatra rehetra, izao irery no manenjana ny lanitra, ny tenako ihany no mamelatra ny tany. Tanareo fa miasa Andriamanitra, misitona tanty ianao ny tena momba tily ihany, tsy mora akory manangana tanty, indrindra rehefa avy ny orana tsy mora. Ianao manao fefy io, tsofo ny rivotra ny tafitrano sanatria, tsy mora zany asa rehetrarehetra zany, tratra ny rano mavatra ty ny rano tsintsisa, fa miasa tsy maintsy miasa. Ary jereo tsara rehefa tonga ny fahavaratra, tian'Andriamanitra iasa be, tsy mampisy an'ireny le rano be sy ny karazany ireny, dia amin'izay tsika miasa mafy. Say dia amin'izay tsika miasa mafy. Fa i Paoly apôstôly koa ry havana, tena nitory an'izany Jesosy Kristy miasa zany izy, tena niteny izy rehefa nitoriteny. Lehilahy antenianina tao anteny izy no nitoriteny, dia nilaza n'ilay hoe ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra, tena marana mihitsy hoe io Andriamanitra io ane dia Andriamanitra miasa io dia nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty. Ravana malala ao amin'ny tompo momba antsika Andriamanitra, miandany amintsika izy. Raha miteny hoe momba antsika Andriamanitra dia milaza zany fa miasa Andriamanitra ary mitantana ny fiainanao izy. 2026 ho toa aminao ane nitsodrano manao hoe Matio 7:20-20b. Ao sokafitra ny baibolinareo. Indro zao Matio 7:20-20b. Indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ndry tsy matory Andriamanitra fa miasa andro manalina izy ny momba anao. Ina dikan'le hoe momba, ny dikany teny hoe momba ny ravana dia miandany aminao Andriamanitra mandritry ny 2026, miantoka ny fiainanao izy 2026, mampitao anao izy, zany hoe manome fitaovana anao izy 2026, miaro anao izy 2026, mampandresy anao amin'izay rehetra ataonao izy. Ka raha mpivarotra ianao dia mahazo tombony, ary mandeha tsara ny bizina raha mpanao afera ianao, mandeha tsara bizina mifanaraka amin'ny soratra masina io, so misy mieritreritra hoe varotra rongony io sanatria. Fa ny asa fandraharahana ataonao io ataon'Andriamanitra mahomby ianao 2024 26, satria miasa izy, miasa ary miara-miasa aminao izy, tsy manao congé izy sady tsy manao repos. Zay ny Andriamanitra ivavahantsika ry havana. Paoly apôstôly no tena miteny mihitsy
am Roman toko fahavalo. Inona no lazaintsika amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no atohitra antsika, izay tsy niaro ny zanany lahy, fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka amin'izany maimaikim-boana avokoa ve ny zavatra rehetra. Iza no hampangany olom-bo fidin'Andriamanitra? Andriamanitra ny manamarina azy. Iza ny manameloko? Kristy Jesosy no efa maty, eny nitsangana tamin'ny maty, ka mitoetra ao tahanakavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Zany ny asan'Andriamanitra, sady mifona ho anao izy isan'andro isan'andro. Ianao mitsilailay tonga any an-tsena, tonga any am-piasana, mandeha amin'izay lenao, fa Andriamanitra mifona ho anao. Io indray ity, io indray ity, io indray ity. Io indray ity zao fa mamilava indray zao ity androany. Efa pireny Andriamanitra ifona ho anao e. Fa tsy mamilava ihany fa tsika rehetra mihitsy. Ary zany ny asan'Andriamanitra lehibe tokony hoetreretsika amin'ity taona ity. Fa nisy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra koa ry havana. Nandresy ny fahafatesana ny Andriamanitsika. Naninona hoe? Efa nresantsika teo zany asa lehibe ataon'Andriamanitra zany. Ka rehefa nandresy ny fahafatesana izy ary niteny hoe izaho ny fananganany maty sy fiainana, izay mino ana dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Rehefa manana finoana isika, io Andriamanitra manangana antsika amin'ny maty, manangana ny fiainanao ray manontolo Andriamanitra, ary manome anao ny fahombiazana eo amin'izay rehetra atao. Ry havana malala ao amin'ny tompo, raha ohatra Andriamanitra ka miasa, dia maniraka atsika koa izy mba haninona? Mba hiasa. Jereo ange nandrany Jesosy Kristy ny mpianany anao asa misiona lehibe, ary hoy izy taminy, mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, ko mandehanany ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mino kosa no elohina. Ry havana malala ao amin'ny tompo, famitinana n'izay rehetrarehetra izay. Nindray tokoa isika mihitsy noho ny tsy finoantsika dia lasa manakana an'Andriamanitra endry tsy hiasa noho ny tsy finoantsika. Dia lasa voasakana avokoa ny fahasoavana sy ny fitahiana izay tokony hisotrahantsika amin'ny alalan'ny finoana. Noho izany, amin'izao taona vaovao men'Andriamanitra izao, mitomboa amin'ny finoana, dia ataon'Andriamanitra mifampisisika ao amin'ny fiainanao. Tena ohatran'ny moto mandalo amin'ny tetezana nosy zato. Ohatran'iny zany. Fa nisika be dia be ohatran'iny. Ny fitahiana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Rehefa manana iny tsika, manana finoana isika. Ka aza isan'izay tsy mino amin'ity taona 2024 ity. Fa raha tsy mino ianao, dia lasa manakana ny asan'Andriamanitra tahaka n'ilay nitranga tamin'ny Jesosy nakao amin'ny tanàna izay nisy azy. Ry havana malala ao amin'ny tompo, samy manao ny asany ary. Andriamanitra manao ny asany, isika manao ny asantsika, manao ny fanompona, ny asa manandrara andavanandro ataovy tsara ho voninahitra Andriamanitra. Dia ataovy ny asan'ny rany tompo antsika, fa aza manao ala safay. Manahirana matsiravina indray ty am-piangonana, ny asany amin'ny fanjakanana, ny asany amin'ny fiarahamonina, ny fandrarana ataontsika tsara. Fa ny tompo any zara fa vita, ny ampaha-potoana no ataontsika ty amin'ny tompo. Aleo tsy manao rehefa tsy anao. Aleo maninona? Fa aza manao kitoto ny asan'Andriamanitra zany, zay raha ny lakilosy eo anao Tandremo ry havana. Ny teny filamatry ny Fjkm ry havana, mamokatra, finoana mamokatra. Ahoana izy? Finoana mamokatra be, mamokatra tsara, mamokatra tsy tapaka. Zay indray zany zao zay le atsora hoe fitosy filazany tsara. Ahoana izy? Finoana mamokatra be, mamokatra tsara, mamokatra tsy tapaka. Amin'ity taona 2024 ity, ho taona ny asa, ary rehefa miasa dia mamokara tsara. Mamokara tsara. Tsangano hoe ny tanana izay manana asa manandrara andavanandro, mahatsangano hoe fa ilaiko hoentina mbavako nareo e. Tsangano ambony tsara ny anitra izay manana asa zay. Ndao ary tsika hivavaka ry havana. Andriamanitra ho apetraka ampela tananao ny fiainan'ny reto mpanomponao ireto, ny asa manandrara asan'ny andavanandro.
mba hamokatra tsara izy ireo anehoana ny voninahitra ao. Ireo tsy mbola mananasa Andriamanitra ampio izy ireo mba hamorona asa fa ity firenena ity mila famoronan'asa. Aza vela atahotra ka tsy atokony ny fahaizana mampahalalana ananany fa ny zanaky ny fiangonana Atsimon'Imahamasina dia saha mananga ny orinasa, saha mamorona asa sady ho fampandrosoana ny firenena, fampandrosoana ny fiangonana, famelomana ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomena ho azy. Andriamanitra endry ianao ary manome anay fahendrena fa izay kosa Tompo, satria miasa ianao dia amin'ity taona 2024 ity izay mba tena hiasa hanao asa tsara ka hanana finoana matanjaka, finoana mamokatra be, mamokatra tsara, mamokatra tsy tapaka ary ho voninahitra ao izay rehetra atao. Ny asan'ny Satana rehetra izay misy avelany elingelina, ny asa manandrara asanay andavanandro, ny fianarana mbola mianatra, ny asa fanompona tsirairay avy, indrindra fa ny fitoriana ny filazantsaranao. Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesany. Nisaotra indrindra Tompo. Amen.